satria bulletin multiple nampiasaina fa tsy bulletin unique dia hoe tsy tonga any amin'ny commune sy ny fokotany bulletinreo candidat zay nampimenimena satria ny candidat zany manatota amin'ny bulletin dia omeny any amin'ny intérieur dia ny intérieur manaparitaka azy any amin'ireo ratsana rehetra zay hanao ny fifidianana dia fomba fiady taloha daholo zany ny fahatarany PV zany daholo zava-nisy taloha zany ankoatra ny teriterikely maro samihafa zany ka ity rehefa manahirana be ny any le lisy mpifidianana lisitra fototra anaovana fifidianana mahabe adevitra ny kara-pifidianana tsy resahana ntsony ny kara-panondro amin'ny alalan'ny hoe feno kara-panondro miparitaka tokony anaovana audita adevitra be jugement supplétif olona 20 taona anaovana an'izany zany daholo zava-misy ahoana koa ny eritreretanao hoe misy tompona ndraiky tao anatin'ny gouvernement de verina fa tsy tokony tanila marakaye amiloko orange mampiasa ny drenina mampiasa ny chef fiscaux ary mampiasa ny fizarana contrat ministère ny fanabeazam-pirenena le namerively bien BC tsy mazaka démocratie dia aty amin'ny plaza no metraketaka resahantsika daholo zany le aveo fa zany le izy zany hoe tena zavatra tena tsy nampiombona adevitra taloha le hoe entao esory eo amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny intérieur raha fikarakarana fifidianana fa ndao mena vomena pirenena maly hôtely dia tsy zany zava-misy amin'izao fotoana izao alefaso message azafady satria ny namana sur terrain io sady miteny antsika zany tonga dia tak vezivezy kely io zokiary finy ave fa io koa izy io tozay kely nikatsy danseny hoe afaka ray volana mahery le fifidianana fa any ny tsarana ny tanjaky ny candidat dia ozy tsika hoe candidat tsy matahotra reo ary tsy anary vola amitsisy dikeny any amin'ny 1 milliard eo fa zao ambony lavitra noho ny volana rotsaka tany ny fitiavan-tanindrazana ny fitiavana ny fahadiovan'ny lalao zay atrehana zany ny fitakina fifidianana mazava ke zao hoe ahoana le infraction maro be zay mandeha am'izao fotoana zao momba fifidianana ahoana ny resaka campagne mandeha am'izao fotoana zany resaka autorité politique zay tokony mba ametraka le neutralité politique de l'administration maro zao dia tena gakytsika resaka plaza dia neutralité ana bâtiment nefa zareo no mandokony fampanjakana milokony ema milokony volomboasary sika hoe azafady mba alohany nandreny kosa aloha raha mba avadio ny asivanareo efa impiry moa tsika mpanao gazety no teny an'izany ritrin'ny efa taona ny lokona amin'ny lokony ema avokoa sy ny lokony volomboasary ny trampanjakana lefa nafinaritra araka ny fomba fiasan'ny republique mifandibe grisy fotsifotsy tadiditsika reny mikatsa ny EPP-nampianarana atsika dia mba grisy fotsifotsy vodivato iny le rirany amin'ny sisiny ny CG sy ny lycée am'izany moa ny SFF ny SAF na mijanonao brique fotsiny dia tsara lavitra le misy fotsifotsy kely antsika misy fientanam-po tsara fa tsy misy fanasokajina amin'ny endriny politika izay zany manahirana anatin'le raharaha eny ary mahazo vaovao mahafinaritra miaraba faniry efa ato an-trano manoho ny fitsaboana ary manaraka ny direkta anareo ary dia makahery ny mpitolona rehetrarehetra apitao mijorotsika ho an'ny tandraza Christian Taber rabaina Christian ao anatin'izay fahazona ny fahasalamana izao zany zany zava-misy ka le seni zany mianjaanja le seni amin'ny seni alarbi dia mbola samy teny ve ny seni fa crédible eo anatrea le organisation le fifidianana tanterahana inikanja raha kotomanatsoa iary fidy ary sira tolo-janahary raha roa amin'ny 3 mitonga ary le roa ndraiky soloteny dia any daholo moa le ministre anatin'ny gouvernement sy DG tsotononoko ao anatin'le solotena zay
de miresaka miza zany leseny iza zany niarika fividianana io fa tsika moa afaka mbola afongarantsika daholo ny resaka code électoral amina zavatra rehetra misy candidat maratra ao misy traitement tsy mbola ho avy ny fotoana fa itsika io zany mbola andindra zany eto amin'ity toerana ity na zany na zany mikanja lefakeo ihany vaovao ny hoan'ny mpanarady ny antoko tiako Madagasikara dia efa miakanjo fotsy maro be mihitsy mitanjozotra makeo amin'ny Rahasalama miaraka amin'ny banderole avoay rinona Randriamasinoro zay zany no vaovao zay mirotsaka amintsika zany mamonjy ny toerana eny amin'ny Rahasalama mikatroka miaraka amin'ny banderole zany tena marobe de marobe izy ireo zany amin'izao fotoana zao akoatra ny vahoaka zay mitanjozotra efa ena toerana mandefa niafatra amintsika ho anao zay any tokantrano zany mantany amin'ny hoe aiza ny androany fomaly tany amin'ny Knapsa tany Afakomaly tany Rahasalama actif de candidat manambatra firaisan-kina satria mandeha koa ny antoxa mandeha ny antoxa io moa zany rehefa aminatranga zavatra oatra zao fomba fiady ihany koa mifanelezana vaovao tsy marina de mila fatsika manko zay rehefa aveo satria iny zany zao manko zany guerre de communiqué guerrana communication mandeha daholy fa amina tana zavatra ohatran'izao tsy maintsy mailo olo rehetra amina intoxa zany fa eny akanja no manamarina ny zavatra rehetrarehetra sy eny amin'ny seny 2:30 ny any tompoko de anjaratsika mandray am'izay hoe ahoana sy ahoana mifandehana faraparany any Soavana andrina de efa mandeha ny fiombonana am'izao fotoana zao efa ny namana technicien any mitambatra zany ny solitena ny séance zany hoe ny candidat 140 efa nandefa fanambarana ty amintsika izy ireo fa tam'ty marainy ty teny amin'ny QGN antokotiky Madagasikara Tembelera de nisy ny fanambarana nataon'ny bureau politique ny antokotiky Madagasikara mikajy Rakoto Manatsoa zany manameloka ny fisamborana Andina Randriamasinoro amin'ny takony ny famitsorana azy ty satakandro de tahakan'izany ihany koa ny collectif des élus ny antokotiky Madagasikara manodidina ny efajato misy be ny tanàna sy mpanolotsaina municipal sy communaly era Madagasikara samihafa moa zany akoatra ny hoe misy be ny tanàna ny varatra zany ihany koa nanao an'izay fanambaran'izay dia ianao sy ny namana ao amin'ny régime mandamina zay ny any Ampitandramasina ny place de la Bastille tena mahafinaritra ihany le fientanam-po fa izy ty zany dia misy fijoroana firaisan-kina tsy mamela oreriny aty an-tanindrazana de any koa zany de hoe ho fanohanana reo collectif de candidat de Madagasikara de rapito sabotsy fa 7 ny volana oktobra amin'ny 3 ora akanjo fotsy mitondra saina zay zany fientanana angezabe zany izy ty eran'izao tontolo zao zany ny fanoherana moa ohatra am'izay na no hetsika foana tany Ampitandramasina fa positif rehefa andeha ho hetsika ihany koa tany Ampitandramasina tsaroantsika ny ankaja Rakoto Manatsoa fa tetsekilany zay mba nanao ihany koa le volomboasary fa le volomboasary zany azo nisaina amin'ny ratsan-tanana roa de nampiana ratsan-tanana ray rabe indrindra 520 zany fa teo an'ilay fanoherana dia manjato maro no nanafika an'izay everina zany fa mbola trato zay nombre zay raha ny fifampiresana amin'zareo ary fifanetahana amin'zareo hoe tena mila seho hita amin'izao tontolo zao fa na ty Ampitandramasina atsika de miara-mitepo am'ireo malagasy any an-tanindrazana inona moa ny anjara briky fa ny anjara briky de zao mifanotrona miteny zay hotrato eo anaty firenendehibe indrindra ho azy ireo zay any Frantsa manana ny tantaran'ireo diaspora zay nanao tolona amin'ny place de la Bastille misy tantara be mihitsy zany amin'ny histoire ny la France ika miresaka an'izay zay amin'ny akabiany sady mampiditra ny zava-misy no mirekapy kely fotsiny ankaja fa mafinatra ny zava-misy zany amin'izao fotoana zao ny fahavonona ny candidat koa etsakilan'izay fa saika dimy ny SSM raha tsy diso zany ny syndicat ny solidarité mikasa mpanjakana raha tsy diso ihany koa sahako zay dia andefa taratasy eny anivon'ny siège ny Nations Unies eny Anjaro
ho hitantsika io ihany mbola makasika ny raha-pirenena daholo ve zany fa mietsika io zany nampiasa mpanjakana rehetrarehetra voarahantsika eo ny antsiprieny fa zao efa vonao ambadika eo ny vidéo na ny sary mikasika fanambarana nataony teo anivo ny antokotiko Madagasikara isan'ny vaovao tena tsy maintsy arahantsika moa satria goavana be eto amin'ny firenena na inona ambara zany ny mikasika indrindra ny atao io fomba fiatrelana ny etsika ny fahanafahana manao etsika ankalalana zo fototry ny olo-pirenena zany ilay fomba nisy amborona sekretera général ny antokotiko Madagasikara izay tena nampiteny rehetra mihitsy ary teraka farakevitra maro samihafa tahaka izao ny avy amin'ny antokotiko Madagasikara. Fanambarana izahay fivondrona mbeny olom-boafidy collectif des élus lany tamin'ny antokotiko Madagasikara dia manao zao fanambarana izao. Voalohany, manameloka maron-drano ny fisamborana de masonolo ihany koa ny fanalavana foana ny fotoana itazomana azy. Efa tapitra ny valo amby efapolo ora voalaza ny lalàna tokony itazomana azy. Fahatelo, mitaky ihany koa izay olom-boafidy mba hampanjakana ny fahamarinana sy ny fahalalana maneho hevitra. Faefatra sady farany, izahay olom-boafidy dia manambe ny tanàna sy mpanolotsaina lany tamin'ny antokotiko Madagasikara izay miisa 2,27 manerana Madagasikara dia mangataka mba hisimo fitsarana marina sy mitanidy makasika izao toedrarany sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara izao arenina. Izay be ny tanàna voafidy niny vaovao iny tindray ny nataony be ny tanàna teny avaradrano teny avy amin'ny antokotiko Madagasikara. izay be ny tanàna voafidy amin'ny anarany antokotiko Madagasikara fanatiny distrika ny tany avaradrano dia mandeha mahita miaraka amin'ireo vahoaka rehetra izay nahitsy an'teo fa nisy ny fisamborana tsy ara-drano ny sekretera jeneraly ny antokotimo Andriamato Rina Ranaliamasosoa satria tsy nisy fandikanana rano nataony, tsy nisy eritreritra nataony, tsisy fihetsika mifanohy tamin'izay voalazana nataony kanefa dia nosamborona ankeriny ary nanaparana fahefana izy. Faro mahita ka tsy misy ny fahalalahana amin'ny faneho-kevitra. Fahatelo, izay angatahana iangaviana dia mba hamelana sy hanafahana madiodio avy hatrany Andriamato Rina Ranaliamasosoa izay sekretera jeneraly antokotimo hamelana azy hivoaka ao anatin'ny fonja izay hitazomana amin'izao fotoana izao ary ihany koa tsy ampidirana azy akory amin'ny raha-pitsarana satria tsy misy zavatra tokony vesatra hitazomana azy. Antony izay dia mahita fa ny tantara politika eto Madagasikara dia misy ny atao hoe kolotsaina apetraka ny mpisehatra ara-politika ka aoka mba tsy ametraka kolotsaina ratsy manantarana tao avy isika amin'ny antsoina hoe fanaparam-pahefana fe miangavy re izahay, mangataka re izahay, mantombontsoa-pirenena ary ara-drano sy ara-dalàna raha teo ao andeha antokotimo satria ny antoko eto Madagasikara no manan-drarano raha-pirenena ka aoka hisehatra malalaka ny antoko rehetra. Mankasirika ny antoko sario tain'Andriamanitra. Zany amin'ireny fanambarana ireny eto mpanao gazety sy Ratolo Janary mpanao gazety RFD Ramanandray be
miaravanareo rala misy fanampim-baovao isy ny voalohany dia miarahaba tsika rehetra zay tanteraka tao anatin'ny angaretona averiko ndraiky angareto-kevitra izy ty tsy angaretina le tika arabaky teny ty satria fangaron'ny olona ndray angaretina fangaro misy ady moa zany ny ady atao sy ny tolona atao dia ho an'ny fampanarahan-dalana ny Madagasikara ka efa endriky miady ihany zany a tolona zany a raha manana zay ny malagasy rehetra mitsikaritra dia maniry famerenana ny tandalandana Madagasikara arabaina ny rehetra zay eto io moa zany namana yary fitara manandray be zay mahazatra tsika tonga eto hitondra ny fahitany ny toetra rafa ny vaovao farany zay antaniny enikaja teo a dia mahakasika ny raelo tsy azo ody tsy hita ny fahitana fa misy fivoarana ny fitakina ampilaminana momba ny famerenana ny Madagasikara tandarana ka ny baribary omaly aloha ny maha firotsona makany amin'ny hoe miatandalana Madagasikara de sasika teto amizay tamin'ny omaly tamin'ny fanaraparahana ny fiarahana teto a akoatran'izay tsy fanaran-dalana fa iza hita ihany aloha zany ny endrika isehon'izay tahaka ny nataon'ny mpitandro ny filaminana omaly a tena tehaka be eo anareo mpitandro ny filaminana satria de zay zany nareo manomboka tsy mitanila de mitohizina zay mahafinaritra ny fisehon-javatra tahaka an'ireny asa na nahoana ho an'ity an'io ity ny faharoa dia be dia be ireo olona avy any amin'ny faritra maro manerana Madagasikara nresahany faniry razafy manatany teo makasinany avohibe fa misy ihany koa ny olona avy any Antsirabe ny avy any tsiroany mandidy koa tya misy ny fikasana misy ny hamonjy ny renivohatra misy ny hoe hanao etsika kely ihany koa fankahirezana ny Antananarivo amin'izao ady raha manana izao dia izay zany no vaovao aloha zany asa ny fivoaran'izay na nahoana satria endrika isehon'ny firaisan-tsaina eo amin'ny Malagasy zay ny maha olo-pireneny tsy hanavahana ny resaka antoko politika na ny resaka fijery amin'ny hevitra samihafa fa ny tanjona imbonana ny famerenana Madagasikara ao anatin'izay firenena tandalana izay ary indrindrindrindry mifanimotra amin'izay a ny ady amin'ny tsirariny rehetra na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona zany ny injustice eo anatin'ny fiarahamonina be dia be ny zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy noho ny fanararaotana ny fanginan'ny vahoaka mahatsapa ny vahoaka sy mahatsiara fa misy zavatra efa tsy aradrary ny itsony eto ny ana mahazo tombotsoa amin'izao tsy fanarahan-dalana zao a dia ireo izay olona tana teo aloha tsy fanarahan-dalana zany izay no zavatra hita raha ny zavatra misy amin'izao ary misy ny fifamorovoriana ihany koa any mety ho lazaina soresana ity any moa amin'ny fotoana izy mampety azy na ho an'ny anio na ho an'ny rapitso amin'ny fitadiavana hevitra ivoizana ny resaka korotana iny re tompoky ny zavatra ny tangamaly iny dia porofo tsy azo ivirana fa tsisy manakorotana zany eto ny fambolena korotana dia tsy avy amin'ny hetsiky ny collectif de candidat fa avy amina vondrolona vitsy izay mivory fifampizarazarana eto amin'ny firenena misy ny olona zay efa tena tonga saina mahatsiaro hoe raha ohatry ny reny kosa ny fanehoana lay etsika zay etsika ampilaminana tsy misy ino le fomba filaza manesa azy teto omaly tao anatin'ilay oronan-tsary lefa tsika hoe misy ny diso fanantenana eritreretra isy fandrobana isy fandratrana sy zay zavatra nitranga tamin'ny omaly a irarina ny toy sakasaka manao loko fotsy daholo ny olona tazako eto a ho an'izay fiombonam-po zay ho an'ny tandrazana ny fotsy izay mariky ny fahadiovana ary zay fahadiovana zay a no ezatsika averina eto Madagasikara aleo a madio ny fidianana aleo madio tsara ny endriky Madagasikara amin'ny ara-dalàna fa tsy misy fanararaotana amin'ny endrika mivantana sy endrika kolaka izay nangina tsy mitenatra amin'izay ka hita fa misy ny fanambakana amin'ny fiainan'ny malagasy ny andavanandro mpiainana
Resaka zavatra nitranga omaly zao a le teria ina ty lalam-pirenena voalohany itsika ny fiarahamonina zay matsapa hoe fa tsy zaka tsony le fatapahan-jiro izay tsy misy ny fampanjafany olona zany fa mangiry firy ny zavatra baranahany misy fiatraikany amin'ny fiainana isan'andro io na tiana na tsy tiana mety tsy mivatana be tonga de talaky maso fa na ny ara-potoana na ny ara-pitaovana na ny arak'olona de efa hitasika fa mizotra makany amin'ny tsy fanjariana tsy miresaka tsy fahampiana tsony ah eto satria efa hatramin'ny 5 taona lasa zay no efa hoe miresaka tsy fahampiana tsika ny fiakarany vidim-piainana fa le eo amin'le fanitsakitsahana ny asin'ny olom-pirenena mihitsy ny isa mbatan'olona izay hofaritra lampandrena fa mitovy sika araverina ihany zany mitovy daholo ny olom-pirenena ny zarandraikitra sy ny asa tsy manova ny asin'ny olom-pirenena ny asinao miaina io a tsy hoe raha ohatra ianao ka sahirana ara-piveloma na tsy manan-koanina de midika fa very asina ny tena mamery asina ny olom-pirenena de izay fanamba raha miresaka ananany isam-batan'olona ny resantsika teto omaly ny fanakanana ny tatitra ataon'ny solom-bavam-baoaka ho an'ny raha-pitso hoe tsy azonareo atao eo analakely io fandanonareo mandeha makany amin'ny magaroana tanjom-bato mahafantatsara ny préfet fananan'olona io toerana manatompo io na propriété privée ka tsy hoe irano mandeha makany le olona ary raha fantaniana ray koa antarako maninona ny maintsy tonga de mifaritana hoe any ary ny zo fotsy ananan'ny olona marina fa anisan'ny zo ny fafahana mifamezivezy hofaritra lampandrenany zany fa anisan'ny zo ihany koa zay efa nyteny namanainika zay teto omaly efa tamin'ny andriny hafa angamba ny fanehonkevitra zao ohatra voafaritry ny lalàna mazava tsara fa adidy sy andray eto amitsika lasa ny manara-dalàna indray no lazaina fa tsy manara-dalàna lazaina fa manelingelina ny hafa misy tompona ndraikitra zarandraikitra mazava tsara eto amitsika misy mpitandriny filaminana eto amitsika raha to ka ny mpitandriny filaminana izay natao hiary ny vahoaka no mitondra mivory ihany koa karazana korotana reny mandefa bomba mandaza-dranomaso mikendry olona amin'ny fitirana eny akanja eny reny zavatra reny zany de ahitana taratra nlay tsy fanarandarana ka io a samy manana ny asiny samy manana anjara-toerana samy manana zarandraiky ny olona ny olom-pirenena izay iaino am'izao fotoana zao ny olom-pirenena izay andeha aneo an'izay fitakina ny fiverenan'ny Madagasikara anatin'ny tanytanindalana zay reny zany natsapa ny hoe mandeha makina zay zarandraiky eto misy matsateny nareo maninona raha mandeha makeny tena sitraka de sitraka tokoa re tompony andeha hoeny fa ny zarandraikitra samy manana ny azy a de anjarandraikitra eto ny mampatsiahy satria raha hoeny zay de izy reny tsy maintsy hisy olona foana ngeny nahoana zarandraikitra resaka an'izay ianao siratolo janary fa misy fanampim-baovao zany eto amin'ny plateau ihany koa voray mitombo ny olona tonga manaraka ny collectif des candidats manodidina ny rahasalama ary tena manao service d'ordre ny mpitandro filaminana zay zany sady jerentsika ihany koa ny sary miaraka am'izay fa efa eny toerana ihany koa ny candidat am'izao fotoana izao a raha ny nambarany mpanao gazety ao ambadika ao zany a dia rotsakitsika avy hatrany ny sary amin'ny lafiny moa zany no nitranga omaly izay dia be izay a dia ty amin'ny ilany ty avaratra indray zany a tia avaratra ny termine filmia ty amin'ny côté any rahasalama ty tsy fantatro na hoe zany notion tsy misy avaratra zany aloha fa de atoko mahitsy fotsiny le izy satria zay no zava-misy ty sary tsy mivantana akory zany ty sary rahantsika ty a fa ny fahatongava ny sasany amin'ireo candidat teny amin'ny rahasalama teny omaly marainy io
io zao zany ay directa ya mampita vaovao ny mpanao gazety hoe mivantana ihany zany ty sary rahantsika ity de somary raty miraikitra namana dodarandrianjo tsy hoe ny fandehany zareo no miraikitra ozy ary fidy ety mampime plateau eto fa ilay sary no somary misakady kely resaka connexion fa tadevitra ihany koa tsika hanatsarana ny sary sy hanangorana sary misimisy kokoa any ambadika any efa tonga teo sy nanomboka zay zokobe arfidy miarabanao miarabansia tany tsy adino raha ohatra moka hoe tsisy anareo de tsy misy raison d'être ampisina eto zany fa ny fisinareo mpanaraka ny fandarana mpijery ny fandarana mpiaino ny fandarana amara mamaky ny tetre na hoe ampisinay evatra miralahy eto isanandro toesanatiny vavaladiny lela kory ny laposo vavalalanga lela hoe lany ataonga mbarlezalahy ireo na salamza fa misy adidy amanandraikitra atsika menakavy ifanao fotoana eto ndresaka teo ny namana faniry ary nitapahan'olo izy rehefa tonga teo amle hoe labasty fa tara hafa mihitsy zany ozy izy fa rehefa mijery tsiky ny zavanao fanambarana ary tomboka nanao azany totsika hoe fiaraha mientana sy firaisan-tsaina nanao akanjo fotsifotsy zay ny mpisehatra androany de nozay le hoe antony ny traitement rahalintime andeato rina zany io ny virinatsika kely amle ataotsika hoe lapasty satria raha matadiditsika ny histoire tanypoka ny takoblany révolution frantsay de ny zavatra nisy trany tamin'izany fotoana izany ankoatra ny pauvreté extrême ny fanangonana ny vokatra tsy aradrariny nataony metaye ny tompo menakely ny araka tamin'ny Louis XVI sy ny namany de tena tafiditra tao anatiny fomba mampanao ny fitondram-panjakana mpanjaka Louis XVI mpiarady amin'ny tamin'izany fotoana izany ny fisamborana olona izany hoe zay olona rehetra tsy mifanaraka na hoe tsy mitovy fotom-pisainana na manohatra ny fanjakana Andriamanjaka ny Louis XVI tamin'izany fotoana kipoko ny olona nidina ny fonja tamin'izany fotoana izany ary parapolitika moa zany ny tena akamaroan'izy ireo tsy iza zay fonja izay fa izay le antona hoe lapasty izany hoe ny napipoka an'lay izay fisamboran'olona tsy arajariny zay
fanambarana antony fandraisana andraikitra manoloana ny toedra raha-pirenena izay mifamaofao amin'izao akatiky ny fifidianana ankehitriny zao izay tsapako fa tandomondozana indray ny tanindrazantsika amin'ny mety idirana amin'ny krizy ka hanampitrotraka ny fahantrana lalina efa mandifotra ka tsy ho zakany sarambambem-bahoaka intsony. Izaho Andrena Soavina Sarla manamboninahitra ambony kolonely Amperinasa izay safidina andao vetivetin'ny tanindrazana noho ny antony ara-pahasalamana ka lasa mipetraka aty ivelany. Izay fantatrareo ny andraikitra ny raisiko sy ireo mpiara-dia tamiko tamin'ny taona 2024 sy 2024 reny ka nandraisako adidy teo amin'ny fireneko. Nataoko ireny amin'ny maha-manam-boninahitra ambony ahy ao amin'ny tafika mba ho an'ny tanindrazana. Eny ekeko nisy ireo faly nefa teo ihany koa ny nalahelo ka efa naseoko ampahabe maso ny fifamelana tamin'ireo olona izay voakasika tamin'ireny raharaha reny ary rehareako kosa nefa ny zavatra vitako tsara tamin'ny fikatsahana ny tsaratsara kokoa ny fireneko kanefa dia maty momoka indray zany taty aoriana. Ho antsika manamboninahitra maro ireo tamin'ny manamboninahitra indray nihira tamiko no efa misalotra ny galona jeneraly eny fa na ireo zandro koa aza arabaiko manontolo izy ireo satria mendrika azy ireo zany. Ao ihany koa nefa ireo zay mbola tsy nahazo izany zay ankahereziko sy noako fa mbola azo ny anjarany noho ny fanompoanareo ity tanindrazana malalatsika ity rehefa tonga ny fotoana. Eo koa ianareo zoky mbola Perinasa na koa efa misotro ronono tsy adiny ihany koa ianareo zandro manamboninahitra ambony manamboninahitra lefitra kaporaly sy miaramila andaharana ho anareo reo indrindra no antefany zao antso ho fandraisana andraikitra zao. Voakasika zany ihany koa ianareo mpisaitra politika rehetra indrindra ny eo amin'ny fitondram-panjakana mba samy katsaka hatrany ny tombotsoa ambony firenena ka tsy hisy baiko anareo afa-tsy ny fitiavan-tanindrazana. Tsy latsa-danja amin'ity koa ny fankasitrahako ka hamporisiko anareo fiarahamonim-pirenena rehetra ireo ray aman-dreny ara-panahy ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny hery velona rehetra tsy mitandro asasarana hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny isiany fiarahamonina milamina sy mirindra. Tsapako tena tsapako loatra ny fandraisanareo mpiara-mombonantoka izay tsy mikely soroka manampy sy mikaribaolana tsy mamely rery ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ireo fanampiana fiaonana fanambarana maro satria izany tokoa ny tena namana.
penyanyian masuk dalam mataku
Belanya natunga ifuzaiwa aloha avoka ny gaja ary tonga zany amin'ny fahatapahando na izany nefa zavatra tsistika izay no mampilazantsika namana enikazy namana si namana fanirina inanaovana ny secrétaire général ny Kimaeny ilay mpitondra fanjakana defa tsy tokony vanimpotoanany ao anatina période électorale tsika ifo anaty fotoana fifitianantsika zao anana ary aorinany fifitianana mandravokany vokany